amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankiry avy amin'ny Nazareta izay andriamanitra ny fandresen'ny mpino kristianina iarabatanao amin'izao alatsinainy alina ny fandresen'ny mpino kristianina fandaharana totosain'ny faramalala razana-jatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaomasoa isaky ny amin'ny ora toy izao ny lohatenin'ny taridalantsika anio a dia ampitondraina ny lohateny hoe ny fandresena azon'izay manaraka ny Jehovah-Andriamanitra. Fa mialohan'ny iarahantsika miombana amin'izany dia andeha aloha iara-iombana amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Dia ranao izay Andriamanitra mankalazanao ary manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra be voninahitra ianao. Any an-danitra ny seza fiandriananao ary ety ambonin'ny tany ny fitoeran-tongotrao. Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao, tsy misy tahaka anao, mahery ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tompon'ny fahefana ianao, mideranao izahay, ho anao irery ny fiderana, manome voninahitra anao izahay, ary misaotra anao fa aseho anao anay mandrakariva ny alehiben'ny fitantananao ny fiainan'ny tsirairay avy ao anatin'izao andro sarotra izao, ao anatin'izao andro mahahora izao. Mitantana mandrakariva ianao, maneho ianao hoe tahaka izao no fandresena raha toa ka manaraka ny teninao Jehovah-Andriamanitra izahay, ary Andriamanitra marina ianao, tsy mivadika amin'ny teninao ianao, mahafantatra anay tsirairay avy ianao, ary dia manatanteraka ny fandresena ho an'ny tsirairay raha mino anao izahay, raha manana an' Jesosy Kristy ho tomponay sy ho mpamonjinay izahay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fisiany izao fandarana izao izay taridalana arosonao aminay mandrakariva, ampianaranao anay isan'andro, hitarihanao anay ihany koa ho amin'ny lalam-pandresena mba hiainana izany fandresena izany, ary dia ny fanahinao masina ny hiasa mahery eto amin'izao fandarana izao any amin'ny tokantrano tsirairay avy, ahafahanay mahatakatra ny tianao ambara, ary hanazava ny sainay, ahafantaranay ny lalakombanay sy izay rehetra tokony ho ataonay, ary hitombonay betsaka ao aminao Andriamanitra. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary ry havana, araka ny lohateny izay efa nambara taminao teo dia averiko indray dia ny fandresena azon'izay manaraka ny tenin'ny Jehovah-Andriamanitra. Ary hojerevantsika amin'izany ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia 4:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 5:10. Deutéronomia 4:20, ny 1:1 ka hatramin'ny 5:10. Rehefa hitanao dia afaka miaraka mamaky isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratra Jehovah-Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Raha mihaino ny feon'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao, ho tahiana ianao ao an-tanàna, ary ho tahiana ianao any an-tsaha. Ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra, ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Atolotry Jehovah ho resy ao anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany hanatona anao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Andidin'ny fitahianao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao, ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao. Anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah-Andriamanitra ao ianao
ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay hahasoanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranon'orana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra, ary ampisambotra firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha miainy ny didin'i Jehovah Andriamanitrao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, anaraka Andriamanitra ka hanompo azy. Fa raha tsy miainy ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hatratranao ny fanozonana rehetra izao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mino ary havana fa tsy vaovao aminao izany teny izay nivakiana izany. Ary raha mbola mpino kristianina dia fantatry ny mpino kristianina tsara mihitsy izay rehetra izay nivakiana teo. Misy aza ny manisy soratra eo am-baravaran'ny tranony hoe ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Dia gaga ny ao anaty tokantrano avy eo, fa avy nivoaka tany dia nisy nangalatra ny entana, nisy ny sitona ny poketra, lasan'olona ny finday. Dia ahoana izany? Nefa ianao mandalo eo ambanin'ilay soratra fa ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Dia inona ny anton'izany rehetra izany? Mazava ho azy anie, ny eo amin'ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa, raha ny vakintsika tsara dia miverina indroa ilay teny voalazany hoe raha miainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ary tsy misy afa-tsy izay ry havana, ny lakilehan'ny fitahiana, ny lakilehan'ny fandresena, dia tsy misy afa-tsy ny fiainoana, ny fanarahana ary ny fankatoavana izay tenin'Andriamanitra rehetra voalazany aminao. Ary tsy vita hoe miainy tsara fotsiny ny feon'Andriamanitra, fa mitandrina ny tenin'Andriamanitra ary manaraka ny didiny rehetra. Eto dia Mosesy no mandidy eto anio ho an'ireo zanak'Israely mba hanandrantan'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely manoloana ny fahavalony. Ka raha miainy tsara sy mitandrina tsara ary manaraka tsara ny teny rehetra izay nampitondrain'Andriamanitra any Mosesy ireo zanak'Israely ireo, dia ho feno fitahiana ny fiainan'ny ray manontolo izay hamakivakiany ny tany hevitra. Ary ireo zanak'Israely amin'izao fotoana dia isika rehetra mpino kristianina izay efa navoaka an'Andriamanitra tao amin'ny tany fahababoana, dia tao anatin'ny ota sy ny fahotana rehetra, ny lotom-pahotana rehetra, ny fahazaran'ny ratsy rehetra izay rehetra tsy nankasitrahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, izay efa nibebahantsika ary nanolorantsika tena teo anatrehan'Andriamanitra, ary nanao voady sy nianiana tamin'Andriamanitra fa izy rery ihany no tompontsika sy ho mpamonjy antsika. Dia manome antoka ny Andriamanitra, manome antoka ny mpino kristianina rehetra fa mampandresy ny mpino kristianina rehetra raha toa koa ka miainy tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra, mitandrina ny teniny ary manaraka izany teniny izany, izany hoe tena hiainana ny tenin'Andriamanitra izay anananao, izay nivakianao, izay noenoinao, izay azonao, dia hiainana reny tenin'Andriamanitra ireny, fa tsy havela fotsiny handalo eo anoloanao. Dia feno ny fandresena avy amin'Andriamanitra nge, feno fitahiana avy amin'Andriamanitra ianao, ary izy mihitsy no miteny fa hasandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra ianao, raha toa ka manaraka sy miaino ary mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Mahafaly loatra ny famakiana ity Deutéronome 8:20 ity, satria
mafinaritra izany hoe hotahina ny anetsaha, hotahina ny ateraky ny kibo, hotahina ny biby fiompy rehetra, hotahina ny asan'ny tanana rehetra, hotahina avokoa izay rehetra ataontsika rehetra ety ambony tany. Ary ny tena nafinaritra indrindra dia ny eo amin'ny andininy fahafito hoe atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalinao izay mitsangana hiady aminao. Ka rehefa resy eo anoloanao ny fahavalinao, midika ange izany fa ianao izany ny mpandresy. Mba efa nahatsapan'izany ve ianao? Sa ianao no anisan'ilay miteny mandrakarivany hoe tsy hitako ihany izay mbo valimbavaka azoko. Toa mitombo ihany ny adiko hatramin'ny nanolorako tena ho an'i Jesosy izay. Toa ohatry ny mivavaka foana fa toa tsy hitako ihany izay tena ventina ao anatin'ilay vavaka. Jereo izao ny fahavaliko fa toa izy indray no midingin-drambo manoloana ny ady izay ataony amiko. Isan-karazany ny fimenimeny ny mpino kristianina amin'izao fotoana izao. Izay nge no anambaran'Andriamanitra indrindra araka izay voasoratra amin'ny Korintianina faharoa toko 7:12 ny andininy 5. Fa dinio ny tena anareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Iza moa ilay tena tompon'ny finoana? Fandarana efa nalefantsika teto izany dia mamaly an'izany ny Hebreo toko 12 ny andininy 2 hoe Jesosy Kristy ny tompon'ny finoana. Izy no mpanefa ny finoantsika, kanefa ianao tsy mitombo ao anatin'ilay finoana. Izany hoe tsy mitombo ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha maheno tenin'Andriamanitra ianao dia miaino tsara fotsiny ianao, fa tsy mitandrina. Be dia be ny mpino kristianina amin'izao fotoana izao tsy mitandrina, tsy manaraka ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra. Dia inona no ahagaganao raha toa ka tsy mandresy ianao? Inona no ahagaganao raha tsy misy fitahiana mba tonga eo aminao? Ka mazava loatra ny tenin'Andriamanitra izay marina ary mbola tsy misy teny voalaza atao anatin'ny Baiboly voalazan'Andriamanitra ka hoe inray iny aloha mba diso hoe tsy misy izany sanatria. Fa noho ny tsy fiainona ny tenin'Andriamanitra ry havana, tsy fitandremana ny tenin'Andriamanitra, tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, dia araka ny voalaza ny eo amin'ny andininy 5:12 dia tonga aminao avokoa nge ny ozina rehetra. Miangavy anao mihitsy aho aorianan'izao fandarana izao hamaky izany ozina rehetra izany ka hatrany amin'ny andininy 9:20. Fa marina miteny loatra Andriamanitra fa rehefa tsy miaino azy, rehefa tsy mitandrina, tsy manaraka ny teniny, dia ny ozina no mandidy ny fiainanao ray manontolo. Andrasange amakiko anankiray ianao ao anatin'izany ozina izany dia ny eo amin'ny andininy 13 hoe hifofo vady ianao fa olon-kafa no andry aminy. Anao trano ianao fa tsy hitoetra ao, anao tanimbolopika ianao fa tsy hihinana ny vokatra. Satria nahoana? Satria mitondra ny anarana maha-kristianina fotsiny ihany ianao dia naheno tenin'Andriamanitra ianao fa tsy manaraka an'izany akory ianao, tsy miaina an'izany akory ianao, tsy mitandrina hanaraka an'izany akory ianao, dia inona ny mety ahagaganao raha ohatra ka iny ary ny vadanao fa lasa mivoky ny trano miara-mandry amin'olon-kafa any ivelany any? Dia ajambainy ny devoliny ny maso, ajambainy ny devoliny ny fisainana hoe izy mihitsy ny tena efa tia fitsangajangana, izy mihitsy no efa te handeha. Fa sao dia miankina aminao ianao ilay mahalala an'Andriamanitra, ianao ilay efa nanolo tena ho an'Andriamanitra. Tsy hoe sao dia miankina aminao fa tena miankina aminao mihitsy izany ry havana. Fa raha injany anie ianao nanaiky tsara ary miaina ny tenin'Andriamanitra dia izao ny voalaza eo amin'ny andininy 10 hoe ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao. Dia atahotra anao izy, atahotra anao ny fahavalinao, atahotra anao izay rehetra manam-pikasana ratsy te hamely anao. Satria ny amin'ny tontolo maha-kristianina nge dia ny fanahy nge ny tena miresaka, fa na tsy miteny ara ny vavanao dia ny fanahy ihany anatin'ny olona izay mifanena aminao no mahafantatra anao hoe manana an'i Jesosy Kristy ianao, misy Andriamanitra ny fiainanao. Izay ny dikan'ilay hoe ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao.
raha mandinika ny teny isika ry havana izay nivakiana teo a, dia tsy misy fitahiana izay tsy omen'Andriamanitra amin'ny fiainana iray manontolo, hatrany an-tsaha, hatrany an-tanàna, hatrany amin'ny ateraky ny kibo, hatramin'ny voly, hatramin'ny fitoeram-bary, hatramin'ny asa rehetra, amandraraha rehetra izay atao, hatrany amin'ny volanao, dia ampisambotra firenena maro ianao fa ianao kosa tsy sambotra. Eto izany dia efa manam-porofo amintsika ary lakiloso maneno ho an'ireo rehetra izay tia trosa fa mazava ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa miaino azy ka mitandrina ny teniny ary manaraka ny teniny dia ianao tsy trosa fa ianao kosa no ampindrana ho an'ny firenena maro. Dia voalaza teo mantsy ianao fa ny fiainana iray manontolo mihitsy no fenoan'Andriamanitra fandresena, fitahiana rehefa miaino azy ka manaraka ny teniny. Ary raha toa ka misy tsy voalaza teo ny amin'izay mombanao arak'izay fandinihanao izany teny izany, dia porofoin'Andriamanitra fa omeny anao re. Arak'izay voalaza eo amin'ny 2:12 hoe ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa. Inona no tadavinao? Araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Fa rehefa ohatra tsy voatonina tamin'izay rehetra izay nivakiana teo, dia afaka sokafanao anao ny lanitra. Mba jereo kely anie ny lanitra raha pitso maraina ianao hoe ohatra n'iza ny habeany, ary feno zava-tsoa ao amin'io lanitra io. Io hain'Andriamanitra no manokatra an'io handrotsahany an'izay tadavinao. Ary voalaza any amin'ny filazantsarany Matio fa na dia izay tsy nangatahanao akory ary dia fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao dia omeny anao. Fahagagana isan'andro ry havana ny miaraka amin'io Andriamanitra io, ny manana an' Jesosy Kristy, satria efa voalaza any amin'ny Isaia 5 ny 5 fa io Jesosy io dia Andriamanitra mahagaga. Efa nisy teo amin'ny fiainanao ve izany? Indraindray ianao ihany anie ny manakana ny fahagagana izay ataon'Andriamanitra aminao e. Omeko ohatra anie ianao fa maro no voakasika amin'izany. Ohatra hoe mahay mitondra fiara ianao ary efa niasa tamin'ny izany fitondrana fiara izany ianao, dia mangataka amin'Andriamanitra ianao, za Andriamanitra mba hameo fiara fa anaovana taxi brosy ohatra atao hoe Antananarivo Mahajanga, dia mangataka an'izany mandrakariva ianao, mangataka an'izany mandrakariva. Iny nisy olona anankiray tonga teo anatrehanao, nilaza taminao ny hoe mety aminao ve fa mba hanokatra magazay grossiste anankiray ary ianao no ataoko tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany. Tsy mety amin'ilay olona mihitsy izany, satria izy ihany no manakana an'izany fahagagana izay tian'Andriamanitra atao izany. Izany ange tonga dia hita avy hatrany hoe tsy manaiky ianao ny fandaharan'Andriamanitra, tsy manaiky ny fandaminan'Andriamanitra ianao, fa ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika isan'andro ry havana dia fandaminan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ary fizahan-toetra izay hijeren'Andriamanitra toetrantsika hoe manaiky ary ve ianao raha ohatra ka tsy io angatahanao io no omeko anao, fa tantanako mankaty hakavanana ianao, fa ato misy zava-mahagaga izay ahasoanao, ampandresy anao eo amin'ny fiainanao, androtsahako fitahiana be dehibe ho anao. Fa firifiri moa izany ny teny hoe mba eto ambavaka fa mba te hiditra tena ho mpampianatra raikitra ato anatin'ity firamina ity. Dia nefa amin'ireny ange misy asa izay omen'Andriamanitra anao, fa dia io ihany no alehan'ny sainao, io ihany. Ka iza moa ianao no ahita fahagagana eo amin'Andriamanitra? Andriamanitra manokatra ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa no anao, fa misy soa hitantanana ho anao, fa ianao mihitsy ny tsy mety, ianao ilay tsy manaiky. Ary mpino kristianina maro ry havana no efa vota amin'izany. Fa tianao ny ahazo ny fandresena? Tianao ny hatsapan'izany hoe
fahagagana isan'andro san'andro eo amin'ny fiainanao, ekeo ny tenin'Andriamanitra, mitomboa ao amin'Andriamanitra. Averiko mandrakariva eto fa tsy vizana ry havana ny mamerina ny hoe mamakiry baiboly e, fa miteny aminao Andriamanitra ao anatin'io. Mahireza re mivavaka e, fa tsy mety mandrakariva nge ny fiainantsika raha tsy mivavaka e. Ary mivavary ka aza mitsahatra mihitsy amin'ny zavatra rehetra izay misy e. Ajanony ny fimenomenomana, ajanony ny kajikajinao rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa anio Andriamanitra miteny aminao fa raha mihaino tsara ny feony ianao ka mitandrina ary koa manaraka izay rehetra lazainy aminao, izay rehetra andidiny anao, na dia atao hoe ianao ara nohatra ny somary farafarahidiny ao anatin'ny ankonana, eo amin'ny piraita-po, eo amin'ny fianakaviana, dia marina amin'ny teniny Andriamanitra arak'izay voarakitra eo amin'ny 7:20 hoe ho ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Dia averin'ilay hoe raha mihaino ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ianao ka mitandrina sy manaraka azy. Ry havako, tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra irery ihany no azahoantsika ny fandresena. Ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy sika amin'izao fotoana izao, vanim-potoana izay ahafahana mandiny tena manoloana izay mampino kristianina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Indrindra ny fimenomenomanao, fa toa tsy mba mahazo valim-bavaka ianao, toa tsy mba mahita fandresena izany mihitsy ianao. Ny fitenenanao fa mila ho kivy ianao, mila ho ketraka ianao, mampiravoravo tanana anao ny fiainanao, mamparary andohanao ny zavatra rehetra izay mitranga. Andao re andiny teny, sao dia tsy nihaino ny feon'ny Andriamanitra ianao, sao dia tsy nitandrina ny tenin'Andriamanitra ianao, ary tena nanaraka ve ny didiny sy ny fitsipiny sy izay rehetra efa nambarany ianao ianao. Teny ianao anie Andriamanitra ao anatin'ny ady sarotra, fa ianareo angina fa izaho no hiady ho anareo. Mba nentina angina ve, sa dia miteny foana ao anatin'ny tsy fisiana, menomenina, lasa miady, lasa mamaly adiny ny olona izay ataony aminao ianao. Tsy mahay mangina nge zany. Zao Andriamanitra ne ao anatin'ny olana dia efa manomana vahaolana ao anao, ary eo amin'ny fahataperany izay kajinao sy ny eritreritrao sy ny tsy ahitanao lalana intsony ianao. Raha miantoraka amin'Andriamanitra ianao manaiky azy ianao, dia manao lalana vaovao anao izy. Tanao ny zanak'Israely teo anoloan'ny ranomasina mena, ranomasim-be, mahafantatra ranomasina daholo sika rehetra, na izay mbola tsy nandeha tany morontsiraka ara dia mino fa mba efa nahita tamin'ny sary ihany ianao. Atao hoana ny miampita ny ranomasina be? Biby aneny ao e, ary mandrapaka aneny biby ao e. Fa hain'Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina rehefa teo aperiny izay fahataperan'ny hevitra rehetra momba ny andehanana ho any lalana izay hitantanan'Andriamanitra azy ireo zanak'Israely. Ka raha mbola miteny ianao, mbola tsisy fandresena ho anao. Raha mbola menomenina ianao, tsy misy e. Fa izao ihany, miandry anao Andriamanitra ho lany aiky, miandry anao Andriamanitra hanapitra ny kajinao, hanapitra ny fieritreretanao, hanapitra ny lalana sy izay mety hitondranao ny fiainanao. Miandry anao amin'izany ange Andriamanitra. Ka raha resy lahatra ianao fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, araka izay voalaza any amin'ny Marka 10:17 hoe ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary i Matio aza dia manamafy mihitsy araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:20 fa tsy hain'ny olona izany, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy ny sasasasany ihany fa ny zavatra rehetra ry havana, hainy avokoa, fantany, tompony vahaolana izy, hainy manafaka ao anatin'izany.
andehange ampahirizako anao ity rany afaka ity izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy tsy hainy atao. Ndao ary. iombana amin'ny vavaka isika tompoko. Misaotra betsaka tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao anay indray tamin'ity androany ity, teny izay hitarihanao anay mandrakariva ao amin'ny fandresena.
azahoanay ny fitahiana, ahafahanao manokatra ny lanitra, andritsahanao ny soa rehetra izay ao aminao. Misaotra fa mitondra ny mandrakariva ianao iverinao aminao, hiaino anao fa tsy hiain'ny feon'ny hafa, ankatohanao fa tsy ankatoha olona, satria ianao Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona, arak'izay voalaza ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:7-20. Misaotra fa natoronao anay ny lakile izay ahafahanay mandresy ary dia mamindrafo aminay amin'izay tsy fahatanteranay rehetra, ary manavao ny fanoloran-tenanay ho anao izahay dia ho anao irery ihany, ka tehirizo ny mpiaino ny radio vaovao masoa izay manaraka izao fandaharana izao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany, amen. Meko anao ry havana ny larana finday, ahafahanao mifandray raha misy izay tianao hifandraisana dia 034 11 293 24. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa.